tena indray no hiarabanantsika tsirairay avy tonga soma tsara eto amin'izao toerana izay natokantsika hiantsona ny anaran'Andriamanitra, toerana izay natokantsika iombona posy iraisantsika fanahy amin'ity androany ity. Androantsika dia iroso amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Vonina avy ianao amin'ity androany ity sa dia mbola tsy vonina tsara? Antany aloha ny eo akaikinao, vonina avy ianao hoe? Mino fa vonina daholo izao olona mitsikitsiky tsara izao. Mamaky tentsika ao amin'ny Hébreu 10. Hébreu 10, ny andininy fa 7 sy ny 7 no vakitsika. Hébreu 10, ny andininy fa 7 sy ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompony amakiko ny teny rehefa hita. Ary ny oloko marina dia ho velo ny finoana, fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko. Fa isika tsy mba namana izay mihemotra ho any amin'ny fahaverezana, fa namana izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Dia mbola hijery teny anankiray tsika ho amin'ny Jeremia. Jeremia 2, vakitsika amin'ny andininy 1 sy 2. Rehefa hitantsika dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova hoe, mandeha anaka miantsoa eo anatrehan'i Jerosalema hoe, izao no lazain'i Jehova: tsaroko ny raketany fonao tamiko, fony ianao mbola tanora, sy ny fitiavanao fony ianao vao nampakarina, dia ilay nanarahanao atany anefitra teny amin'ny tany tsy mbola ny fafizavatra. Amen. Androantsika dia iresaka makasika amin'izany atao hoe loha hevitra ifampiresantsika dia hoe tandremo ny fiamorana. Hoe ahoana? Tandremo ny fiamorana. Raha namakitsika tamin'ilay Hébreu 10 teo dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny oloko marina dia manina hozy izy? Velo ny finoana, fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahy. Ao amin'ilay 7 indray izy dia manazava ihany koa manao hoe fa isika tsy mba namana izy, tsy mba namana izay mihemotra, fa namana. Ny zavatra ifampizarantsika atao anatin'ny tapany voalohany dia mizara roa ny olona izay manompo an'Andriamanitra. Ny olona voalohany dia mandroso ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny olona faharoa dia mihemotra. Inona zavatra atao dia mbola tsy tafiditra ao anatin'ilay namana izay mandroso izy. Izany hoe misy gropy anankiroa zany ilay izy. Ilay fiamorana voalohany izay resantsika dia ilay tsy fananana an' Jesosy. Na manompo an'Andriamanitra izy zany na tsy manompo an'Andriamanitra, rehefa mbola tsy ao amin'i Jesosy izy dia mbola ao amin'ilay gropin'ilay mihemotra. Izany hoe tsy jerena amin'ny zavatra ataony atao hoe ohatrany fa izy tena tonga dia zany ka tena zanak'Andriamanitra. Tsy tsaraina amin'izany, tsy tsaraina amin'ny hoe izy tena mahavita fifadikanana 3 andro isam-bolana. Dia zany entina andrefita izay tena nareo tena mpanompon'Andriamanitra lehibe, zany vitanareo izy tena mety kosa, izay tena zao zao mpino kely zao satria manina refesiny hoe ilay zavatra vita. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy zany, tsy amin'ny alalan'ny zavatra vita, tsy amin'ny alalan'ny zavatra hita maso sy azo tsapahin-tanana. Zany matetika ny zavatra andrefesan'ny olona. Rehefa ianao nitory filazantsara dia fa n'Andriamanitra reo nga mahavita fahagagana. Aty aminay mampanakarena.
mahatonga anareo tsy tafavoaka anie dia tsy hainareo manompo an'Andriamanitra. Rehefa manompo an'Andriamanitra dia sady tahina ny ara-nofony, tahina ny ara-panahy. Zany ny andrefesan'ny olona hoe mandroso izy. Mahatonga anareo mitsipozipozy ohatran'izao. Mahatonga anareo tsy afaka ohatran'izao. Dinio tsara aloha ny ara-panahy anareo. Fa matohy anareo ohatran'izao. Zany ny zavatra andrefesan'ny olona. Fa raha mijery ngamba dia izy ny tsy nandray an' Jesosy raha oharina amin'ny olona rehetra. Ngamba dia tena atsoina mihitsy olo zany tantarainao zany rehefa niaraka tamin'i Jesosy. Fitanjahana tsy voninahitr'Andriamanitra zany rahalahy. Ina koa kadralava tsy mety zany rahalahy. Rehefa refesin'ny olona amin'ny zavatra hita maso azy tsy ampahitanana ny atao hoe mandroso dia diso lalana izy. Velany finoana. Ary finoana io dia tsy finoana hoe atao amin'ny saina. Misy karazany roa manko ny finoana. Ny anankiray ilay finoana ao amin'ny fo. Rehefa novain'Andriamanitra ny fontsika dia misy finoana ilay voan'Andriamanitra tafapetraka ao am-pontsika. Ilay voan'Andriamanitra no miorina ao anatintsika. Fa rehefa tsy tafiditra ilay voan'Andriamanitra fa mino fotsiny isika dia mino atao amin'ny saina izay. Ny devoly koa nge mino amin'ny saina. Mino izy fa misy Andriamanitra. Ary ny fahalalany devoly an'Andriamanitra dia mihoatra lavitra no fahalalantsika. Satria vao maheno anaran'Andriamanitra izy dia mangovotra. Amina côté hafa ny fahitana an'Andriamanitra dia mangovotra izy. Fa amin'ny côté hafa ny fahitantsika an'Andriamanitra dia izay mahatonga antsika ho babo. Dia rehefa babo tsika dia tafapetraka aiza ilay finoana? Tafapetraka ao am-pontsika ilay finoana. Raha iresakitsika zany amin'ilay fandrosoana izay tena izy. Dia ilay fandrosoana izay isika izay manana an' Jesosy. Amin'ny fotoantsika maharay an' Jesosy, manomboka eo zany tsika dia naman'izy, namana izay mandroso. Nahatonga antsika tafasaraka tao anatin'izay mantsy dia izao. Tamin'ny voalohany zanak'Andriamanitra dia niaraka tamin'Andriamanitra. Ny fofonaina avy amin'ny vavorony nanana ny fanahy mahazanak'Andriamanitra. Niara-dia tamin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga amin'izay ny fotoana izay nanontany ny Adama sy Eva, nanomboka teo dia niova ny direksion any Adama sy Eva. Raha ohatra ka ny anatsimo izy niaraka tamin'Andriamanitra, rehefa nivadika izy nanota tamin'Andriamanitra dia niova ny direksion any. Lasa ny anavaratra indray izy. Lasa tafasaraka amin'Andriamanitra izy. Ary izay ny antony mahatonga n'ilay gropy anankiroa hoe ato ilay ekipa n'ilay namana izay mandroso, ary ato kosa ilay namana izay miembotra. Hoy izy tsika teo hoe ny ahafahantsika mandroso dia amin'ny alalan'ny faraisantsika ny asan'Andriamanitra. Ao anatin'ny hiditra amin'ny tapany faharoa sahaditsika ao anatin'ny fifampizarana. Raha ohatra zany ka namana izay mandroso isika, tsy resahantsika tsony ilay namana izay ilay miembotra. Fa raha ohatra ka sitsika resaka ilay izy dia izao hoe raha te handroso, raha toa ka mbola tsy hainao fa hoe naharay an'ilay finoana mahazanak'Andriamanitra, raha toa ka mbola tsy hainao hoe voarainao ilay fitiavana mahambabo, mahatonga anao hiara-dia amin'Andriamanitra, ahatonga anao ho tafody ao anatin'ilay namana izay mandroso. Androany tia anao Jesosy. Androany izy te handray anao. Aza mijery hoe zany ka ohatr'izao ny farantsiko hoe, ohatr'izao ny fahamendrehako hoe, efa miezaka ihany aho fa tsy tafavoaka. Efa ataoko daholo izay tokony atao rehetrarehetra. Efa miezaka mitandrina izay tokony ho tandremana rehetra. Fa ohatrany tsy vitako. Androany aza mieritreritra izay zavatra vitanao sy tsy vitanao. Fa Jesosy tia anao. Efa nanao ny dingana rehetrarehetra izy ahafahana mampody anao. Efa nanao ny ezaka rehetrarehetra izy hanananao firaisana aminy, hanananao fihavanana aminy. Ka androany aza mangatakandro raha toa ka mbola tsy azonao antoka tsara ny fananana azy, raha toa ka mbola tsy azonao antoka tsara ilay finoana izay tafapetraka any am-ponao, ilay mahambabo anao ho lasa ho tafaraka amin'Andriamanitra, raisy zany androany fa tia anao izy. Amen.
androandra antsika raha iresaka ho an'ireo zanak'Andriamanitra, ilay namany izay mandroso. Eto ty Jeremia ity dia miresak'Andriamanitra. Ny resak'Andriamanitra eto dia ohatran'ny hoe olona malahelo, sady izany ve ilay tantara eto? Ohatran'ny olona tena mamoaka ny alahelo any anatiny any. Tsaroko izy ny fitiavanao ahy, tsaroko ny raketan'ny fonao. Izany hoe tena misy inona izy izy? Firaiketan'ny fo ilay izy, ilay fo babo. Androany zany ty resaka ty tsy miresaka ho an'ny olona rehetrarehetra, fa ho an'ilay fon'ny olona izay efa babon'i Jesosy Kristy. Tsaroko ny raketan'ny fonao tamin'ny fitiavako izy izy. Tao anatin'izany, tamin'ny anao ilay mbola tanora, tamin'ny anao ilay mbola vao napakariko, dia tsy nijery ninona mihitsy ianao, fa tena feno ny fitiavanao ahy. Tamin'izany tsika tany an'efitra, tany amin'ny tany dezera. Tamin'izany tsika tany amin'ny tany izay mbola tsy nifafy zavatra. Izany hoe tena fitiavana tsy misy intérêt. Asa raha natadidian'izany tsika tamin'ny vao naray an'i Jesosy. Tsy ny fiadananao ihany ny ilaiko, tsy vola, tsy fitahiana tompo aho, na dia any amin'ny tany karakaina azy, na any amin'ny tany tsy mbola voafafy zavatra. Hanaraka anao aho, ianao ny ilaiko Jesosy. Tena ohatran'izao, tena tsy hisarakitsika, na maninona na maninona. Hoy izy ilay menaka mahagaga. Tsy hiala aminao aho. Tsy azon'olona rehetrarehetra atao mantsy izay. Jereo tsara angely tantaran'i Petera. Hiara ho maty aminao, na dia hitsoaka handositra daholo ireo mpianatra rehetrarehetra eo, fa izaho tsy handositra. Tsy afaka atao amin'ny hafanampo tsotsotra ilay izy. Fa raha mbola finoana amin'ny saina ho izy isika dia tsy tafavoaka. Fa ity resaka ity, resak'ilay olona efa babo, efa niaina n'izany zavatra izany ilay resaka, efa niaina n'ilay fitiavana voalohany, efa niaina tao anatin'izany ilay hoe firehetana be tao amin'ny tompo izany. Fa rehefa nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, nanomboka tsy niraikitra intsony ilay fo, fa nanomboka ny ala. Dia eo Andriamanitra te hamerina antsika sy te hampody antsika. Tsaroko angehy iny izy Jesosy. Tsy adiniko angehy iny ilay zavatra niteneninao iny. Hitako angehy ilay ranomasinao latsa-datsaka be hoe Jesosy, babo ny fitiavanao. Hitako iny izy Jesosy. Androany tsika miresaka. Tsy manadino an'iny aho. Aiza ho aiza ianao zao. Aiza ho aiza ny toerana misy ianao. Mbola miraiki-po ve? Sa sao dia efa misy zavatra tsy mampiraikitra. Jesosy rehefa nanao fanoharana any amin'ny bokin'ny Lioka 9 any, miresaka izy mahakasika ny tany, fa mafaza. Ny tany hozy izy dia endriky nini? Ity fotsika ity. Manino ity fotsika ity? Miovaova ity fotsika ity. Betika mafana be, tampotampoka eo, rehefa tonga ny rano mangatsika dia manino? Mangatsika indray. Dia hoy izy ten'Andriamanitra, mila miverina, mila miverina. Ndao tsika amaky kely ao amin'ny Apokalipsy 2:2 vakitsika. Apokalipsy 2:2 ka hatramin'ny Apokalipsy 2:2 vakitsika amin'ny 2 ka hatramin'ny 5. Ny anaran'i Jesosy tompo, fantatry ny asanao sy ny fikelezanainanao sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Jereo tsara izany rehetrarehetra izany, fikelezanaina, faharetana, tsy fahazakana ny mpanao ratsy. Ianao efa nizaha toetra izay nilaza ny tenany hoe apôstôly, kanjo tsy izy. Ary efa hitanao tsara fa mpandainga izy. 4. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. 4. Kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba.
ka manaova ny asa voalohany, zany hoe efa tsy niasa tsony zany zareo, efa nangatsiaka ny fony dia efa tsy nataony daholo ireo zavatra ny tantarain'Andriamanitra reo. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka io. Androany ny tompo tena tia metraka amintsika hoe ilay fandrosoana izay resahan'Andriamanitra amintsika. Tsy vitany hoe rehefa ao anatin'ilay groupe mandroso dia zay. Tsara zay fa tsy tena tsara loatra. Ny tsara manko misy karazana. Sa tsy zany? Misy ny atao hoe tsara. Dia misy ny atao hoe tsaratsara. Dia misy ny atao hoe tena tsara zany. Marina. Dia amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika dia inona no ikendreny atsika? Ny lalamarina dia maninona hozy izy? Mihamandroso foana. Mandra-pitata vovonan'ny andro. Tsy nijanona hoe efa miposaka fa aok'izay mahafinaritra io. Zaho manko tsy mahazaka an'ilay mamay fa alao amin'izao. Tsy manao an'izany masoandro, samy misy masoandro manao an'izany any aminareo. Tsy misy masoandro manao an'izany. Fa ny lalantsika izay marina hozy ny ten'Andriamanitra. Mihamazava. Ary tsy vita mihamazava fa mihamanina ny andro rehefa miakatra. Mihamafana. Andriamanitra tsy tia zavatra hoe mangatsiaka tamin'ny voalohany dia nangatsiaka foana dia nangatsiaka foana. Ilay masoandro efa hiatsy. Mbola mangatsiaka foana. Tsy mety zany hozy izy ny ten'Andriamanitra. Fa rehefa mihamazava dia mihamafana. Dia eto izy te hampody atsika, te hamerina atsika. Ny fiverenana voalohany indrindra. Ny fotsika aloha voalohany indrindra. Azo ataony manao hiezaka be dia be hoe za taloha nahery ny vavaka be tamin'ny voanandray an' Jesosy. Dia andeha ahery vavaka. Za taloha tamin'ny voanandray an' Jesosy tsy androko mihitsy ny atonga avy amin'ny fotoam-bavaka fa tena tsy ndrate mihitsy rehefa mbola fotoam-bavaka dia tonga foana. Dia avy koa atsiaro an'izay zavatra dia hanao an'izay. Fa inona ny averintsika voalohany? Akoatra n'ilay nitenen'i Jesosy, zavatra anankiroa ny tenen'i Jesosy teo tamin'io Efesosy io. Mila miverina aloha amin'ny fitiavana. Aiza ny fitiavana zany? Ao anatin'ny fo. Ary manaova ny inona hozy izy? Ny asa voalohany. Aiza ny asa voalohany zany? Le zavatra ataontsika ety ivelany. Ny olona manko variana amin'izay tsy voatery hoe ny olona mijery fa na isika koa azy. Rehefa hitan'ny olona hoe izy angika manao an'izao, mavita an'izao, mavita amin'ny filazantsara, mandray anjara foana ny anaty fifampizarana, manao an'izao, mavita hiezaka ohatra an'izao. Dia falifaly izy hoe tsy mba naman'izay mihembotra fa naman'izay mandroso. Kanefa ny fotsika aloha nijeren'Andriamanitra voalohany. Inona nijeren'Andriamanitra voalohany? Rehefa tsy ny fotsika dia inona ny ambony rehetrarehetra? Tsinona ny ambony rehetrarehetra. Misy tantara anankiray izay ao amin'ny Levitikosy 10 ao. Tantaran'ny Nadaba sy Abiho. Mino fa efa fantatritsika ny tantaran'ny zareo. Nadaba sy Abiho dia olona mpanao asa fisorohana ao anatin'ny tranon'ilay fiaonana ao amin'ny tabernakely. Dia indray andro izy mirahalahy. Araka ny lalàna dia mila mitondra afo avy amin'ny Jehovah izy. Ahafahany manatanteraka n'ilay asa fisorohana. Fa indray andro izy tsy mitondra afo avy amin'ny Jehovah. Fa afo tsy fantatra hoe afo taiza. Mety tany an-dakozia ilay. Dia nataony tao anaty fitondrana afo. Dia nataony ny rituel rehetrarehetra. Nalaina ny didin-kazo manitra. Dia natao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny asa rehetrarehetra momba n'izany fandoroana fanatitra izany. Fa rehefa tafiditra tao izy, andeha hikenikeny nanao an'ilay asa, dia inona ny zavatra mitranga? Tonga avy any ny afo avy amin'Andriamanitra, nandoro ny Nadaba sy Abiho. Ary rehefa tonga ilay afo, dia may Nadaba sy Abiho. Levina Nadaba sy Abiho. Fa ny zavatra rehetrarehetra teny aminy, tsisy may. Tsisy may ilay akanjo, tsisy may ilay fitondrana afo, tsisy may ilay inona daholo ny zavatra rehetrarehetra eny amin'ny mpisorona. Fa efoda sy ninona, tsisy may daholo. Fa Nadaba sy Abiho ny may. Dia tahaka izany ihany koa ny fanompoantsika n'Andriamanitra. Tsy afaka ataontsika hoe tsy fampompanany zavatra ataontsika raha ohatra ka asa ty amin'ny fotsiny ilay izy.
fa tsisy an'ilay toe-po avy amin'andriamanitra. Rehefa tsy misy an'ilay toe-po avy amin'andriamanitra dia izay ny atao hoe afo tsy izy. Tsy ilay firehetana ety ivelany no atao hoe zany ka tena izy. Fa raha ohatra ka izay ny tena izy dia hipeterana nazy voalohany. Ary izay no nahazo any Adabasebe io, tsy ilay afo avy amin'andriamanitra no nentiny nanaovana an'ilay asa fisorohana. Tsy ilay toe-po sy toe-panahy ankasitrahan'andriamanitra no nanaovana an'ilay asa. Fa Andriamanitra mitaky toe-po sy toe-panahy avy aminy. Izay ny antony tenenana hoe ny oloko marina dia manino? Velon'ny finoana. Fa rehefa tsy velon'ny finoana izy dia miembotra. Kanefa raha vao miembotra dia sitraky ny fanahin'Andriamanitra sa tsy sitrany? Tsy sitraky ny fanahy koa izy raha miembotra izy. Androany Tompo tena te hamangy antsika mihitsy hoe isika izay manao asan'Andriamanitra, isika izay manao asa fanimpony. Tsy manavakavaka izany hoe ho an'ny pastera angamba izany resaka izany satria zareo manao asa fanimpona sy ny sisa rehetrarehetra. Fa isika rehetrarehetra rehefa nofidian'Andriamanitra dia inona daholo? Fanjakam-pisorona daholo. Ianareo rehetra dia taranaka voafidy daholo. Ianareo rehetra dia firenena masina daholo. Ianareo rehetra dia fanjakam-pisorona daholo. Ianareo rehetrarehetra dia olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany daholo. Izany hoe tsy misy tokony hipetrapetraka sy hijanojano. Kanefa mialohan'ilay hanaovantsika asa, mialohan'ilay hanaovantsika zavatra be dia be, ny fontsika no voalohany indrindra. Ity fontsika ity iverina amin'ilay resaka Luka 9:9 teo. Ndao hamaky kely tsika fa tsy manino izany. Luka 9:9 vakitsika amin'ny 7:7 ka hatramin'izay tarihan'ny Tompo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo teny amin'ny vatolampy dia izay nandre ny teny sady nandray ny teny tamin'ny hafaliana, nefa tsy nanapaka ireo. Fa nino vetivety ihany izy. Koa amin'izany andro izany rehefa niseho ny fakapanahy dia niembotra izy. Fa 7:4 ary ireo teny amin'ny tsilo dia izay nandre ny teny. Fa noho nandre izy dia voageja ny fiahiahiana sy ny filankarena sy ny fahafinaretana amin'izao fiainana izao izy, ka dia tsy nahavanimbo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay nandre ny teny tamin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Amen. Le fontsika misy vatolampy ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe misy finoana vetivety fa ao ambany misy tsy faharetana vokatr'ilay vatolampy. Inona io vatolampy io? Endrik'ilay fanenjera. Inona io vatolampy io? Endrik'ilay fankalan'ny olona, endrik'ilay fanelikilian'ny olona. Be dia be ny olona rehefa lasa manompo an'Andriamanitra dia na dia mpiara-mivavaka aminy ihany aza dia miatakataka aminy. Rehefa hitany hoe mandroso, loatsika no mipetrapetraka fa reny masina be reny. Dia tenen'ilay namany aza miarakaraka amin'ny reny fa masina be reny. Alao tsika ihany, tsika ihany. Misy karazan'olona ohatr' izany ao anatin'ny fiangonana. Misy koa nefa mifanohatra amin'izany. Le tsara ihany niarahana. Za tsy araka amin'ny ihany fa. Fa manino ianao tsy miaraka amin'ny ihany? Tsy miteny izy fa dia eo fotsiny. Satria lasa miteraka fisarana ohatran'izay ilay zavatra. Fa ny antony nanangonana antsika, ao anaty entre parenthèse kely izany ity resako ity, ny antony nanangonana antsika dia misy foana tsy fitoviana. Zay fanjakan'Andriamanitra ozy izy, ny ten'Andriamanitra dia tahaka ny olona izay manarato dia mitarika an'ilay arato izy dia rehefa tonga eny amorona dia misy karazana trondro be dia be ao. Fa tsy hoe kory hoe tonga dia tsara daholo ny tao. Dia ao anatin'izay tsy fitoviana izay, izay ny antony isian'ilay fifanohanana. Sa tsy izany? Ao anatin'izay tsy fitoviana izay, izay no misy n'ilay fifampitantanana.
ataontsika hoana zany natateraka n'ilay fifankatiavana raha ohatra ka mitovy daholotsika. Fa ny fitiavana ndraika tsy hoe zay manao tsara sy zay tsara ihany. Raha ohatra ho izy ny tenin'Andriamanitra ka hoe zay mahavaly anareo ihany no anaovanareo soa, dia efa azonareo ny valim-piti anareo. Fa raha te azo valim-piti ihany koa anareo izy ny tenin'i Jesosy dia azo atao hitan'ny tananao ankavia izay atao ny tananao ankavanana. Tsy izay rehetrarehetra hoe mahavaly anao ihany no omenao. Fa raha manao an'izany ianao dia efa azonao sady ny valim-piti anao. Entre parenthèse kely. Fa isika ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra raha hiverina amin'ilay resaka hoe mahatonga n'ilay fotsika mihamangatsika. Misy vato ao, misy tsy fahazakana fanenjehana ao, misy tsy fahazakana fahoriana ao, misy tsy fahazakana fitsapana, fizahan-toetra maro samihafa. Kanefa tsy maintsy alefan'Andriamanitra ireny karazana fitsapana, karazana olana, karazana zavatsarotra ireny. Fa amin'ny alalan'ireny mahatonga antsika mamoha. Amin'ny alalan'ireny no ahitana antsika hoe mamoaka vo tsara ve tsika sa mamoaka vo ratsy. Amin'ny alalan'ireny sedra maro samihafa izay alefan'Andriamanitra ireny, amin'ireny no ahitana antsika hoe hazo tsara ve tsika sa hazo ratsy. Fa rehefa ao anaty fitsapana dia tsy maintsy mivoaka ny any anaty. Izay ny anton'ireny zavatra mitranga sy miseho any anatintsika ireny. Amin'ny alalan'ny zavatra mitranga sy miseho, ao ny ahitantsika hoe finoana lalina ve? Ilay finoana any anatintsika. Finoana miorom-paka ve? Misy tenin'Andriamanitra izay milaza fa tsy tadidiko hoe raha amin'ny tany miadana ozy izy dia tsy afaka ianao. Dia manahoana raha any amin'ny kiritralan'ny Jordana? Mandeha zany le akanenjika. Misy manenjika vao eny amin'ny tany miadana fa mbola ohatrany tafotoana nefa tsisy manafotoana. Dia ahoana zany raha ao amin'ilay kiritralan'ny Jordana, ilay maizina be ilay hoe tsy hitanao ianatsimo sa ianavaka. Fa ilay finoana miorom-paka, afaka miseho, afaka mandroso. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe na ny ony maro aza tsy afaka hapoaka ny afony inona, ny afony fitiavana. Afaka midera tsara. Ninonina hitranga Jesosy. Mahay an'izany hira ny daholo ianao. Fa rehefa tsy, zany raha misy mahay mihitsy hira fahazao zany. Fa rehefa tsy miorom-paka io zavatra io, mahita excuse foana. Fa nanino ianao raha lany tsy hita? Ka ilay toriteny manafotoana. Tena tsy metrako mihitsy ilay tamilady. Laloha hipetrapetraka kely aloha. Fa nanino ianao raha lany tsy hita? Ka ilay vatiko nie. Atao mahita raha vao mbola mandeha mivavaka hoy. Mahita excuse foana. Tokony hametra-panontaniana tsika ao anatin'izany. Aiza ny iraketan'ny fitiavana? Miorom-paka aiza ny fonao? So dia efa misy vato maniry ao. Hoy isika hoe miovaovy io fontsika io. Tamin'ny fotoana vao naray an'i Jesosy tsika, tena nivakin'ny fitiavan'Andriamanitra ilay vato. Nivakin'ny fitiavan'Andriamanitra ilay tsilo. Fa amin'ny fotoana indray, rehefa manomboka tsy miorom-paka tsika, rehefa manomboka tsy tsaroantsika hoe ilay fontsika efa babon'i Kristy dia atolotra azy manontolo. Manomboka fa misy zavatra omentsika vana, manomboka misy zavatra velantsika miditra. Kanefa nge ilay zavatra velantsika miditra tsy hoe hiditra izy dia hipetraka tsara e. Tsy hipetraka tsara io rehefa tonga ao. Milaza marina aminao. Ny tsilo rehefa mipetraka ao, tsy hoe loha zay mba hiafy eto. Tsy maninona fa ety amin'ny sisitsisiny ety zay. Tsy hanao an'izany ny tsilo. Fa ny tsilo tonga dia mandrongatra be. Maninona hozy izy ilay tsilo? Nangeja ny teny. Dia rehefa nangeja ny teny izy, dia naninona ilay vo? Ilay vo lasa tsy nahavanim-bo. Ilay semence rehefa ny tsilo, nogejain'ny tsilo, lasa tsy nahavanim-bo. Be dia be ny zanak'Andriamanitra. Antaninao izy, ianao ve efa converti? Aiza, tsika efa 20 ans de conversion. Haiko daholo tantara rehetrarehetra io. Genesis hatramin'ny Apocalypse. Ina ny antaninao? Efa hainao moa ilay fahasoavana? Aiza, haiko izany, tantarako. Kanefa ny olana ao anatin'ilay tantara dia izany.
moa le resakasika teo resaka tsilo mifehy an'ilay vo raha vao mifehy an'ilay vo ilay tsilo dia resaka tantara valamaty fotsiny zany rehetrarehetra zany fa tsy afaka havokatra izy tonga ny olana etombavaka rahalahy fa tena tady ho kely ahy za angamba rahalahy tena tsy haiko tsony fa ngamo ianao tsy le efa 20 ans dia tsy zana lahy oka zany ihany fa ataovy aminao ny toerako e ataovy aminao ny toerako tsy eo aminareo ny toerana dia manao tsindripaingotrinareo fa rehefa avelantsika ao io tsilo tsy hipetrapetraka io fa zay rehetrarehetra mitady avanim-bo rehetrarehetra dia avy izy inona daholo moa ilay tsilo endrik'ilay tsilo zay nyresahana teo eo amin'ny andiny 700 ary ireo teny amin'ny tsilo dia izay nandeha ny teny fa noho nandeha izy dia voagejany fiahiahina sy ny arena sy ny fahafinaretana amin'izao fiaina amin'izao tonga amin'izay le izy ka tsy voatery hivavaka foana fa ngamo rehefa hoe mivavaka dia tsy vovonjy lasa manao an'izany resaka izany izy lasa le fahaizany an'ilay izy lasa finoana ny an-tsaina ilay izy dia lasa mamily any amin'ny lalan-diso tsy mahatonga an'ilay mihamazava intsony fa lasa mijanona amina fahalalana an'Andriamanitra itsika le tsy afaka hijanona eo amin'ny tebokaray rehefa novonjaina e tsy vitany hoe rehefa vovonjy dia zay arabasoa arabatsara dia zay tsy zany fa isika tena ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ao anatin'ny trano anankiray dia misy karazana fanaka maro ao tadidiko aizana izy ny version fa minao fa efa iaintsika izay misy ny fanaka omem-boninahitra ary misy ny fanaka ilay mbaraka donc mipetraka eo anatintsika ny safidy Andriamanitra tsy afaka hiteny hoe ianao atao kozinga isotroko rano ianao kopa manko fisotroana rano fa tsy lasa memezan'ny olona amin'izany ianao ataoko seza hipetraka ataoko fandriana mba aina ianao ataoko tele mba anarako vaovao sy jejerevako fanaka daholo zany rehetrarehetra zany fa rehefa tsy tsika zany misafidy ao anatin'ilay izy za mba tena tiako hipetraka tsara zany hoe fahalalako ny toerana izay nomen'Andriamanitra zany te hioropaka ao aminy te handroso ao aminy te hivoatra tiako tena avokatra fa rehefa mahavokatra dia zay natao hoe fanaka omem-boninahitra rehefa mihamafana zay natao hoe fanaka omem-boninahitra fa rehefa mifanohatra amin'izany zavatra zany mety ho lasa tsy haiko mety ho tapiana vao tonga dia efa eny tonga soa e zay miditra rehetrarehetra fanaka izany sa tsy fanaka fa izy alaim-baraka dia androany tompo tena te hametraka amintsika Paoly apôstôly efa teo amin'ny toerantsika fa modely tsara izy ozy izy ny teniny asiako mangana ny tenako ozy izy asiako mafy mihitsy ozy izy fa andrao za zay mitory indray ozy izy no lavina izao zay manao asa be dehibe indray no lavina le fanasiana mafy ny tena amin'ny alalan'ny inona voalohany indrindra amin'ny alalan'ny toe-pontsika hoe ty toe-pontsika ty ve toe-po araka an'Andriamanitra ny anaovantsika an'ilay izy toe-po araka an'Andriamanitra ve ny anaovantsika an'ilay izy sa mitondra afitsy izy ohatra ny nadaba sy abio fa rehefa mitondra afitsy izy dia tsika ihany mahay an'ilay zavatra ataontsika mieritreritra hoe rehefa manao asa ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao dia ahery atanjaka zao zao fa rehefa tsy toe-po avy amin'Andriamanitra iny arakaraka nanomezana azy andraikitra arakaraka nanomezana azy asa fanimpony iny vao maika nampiletika azy fa nanina ny tsy hitantsony le fitariam-potoana ohatra tsy vitako ohatra le hiverina hipetraka itsy ohatra ny manaitsika be ny eritreritrako dia alaoko mihitsy aloha mijanona satria le toe-po tsy mahitsy le toe-po tsy ankasitrahana le toe-po tsy mifanaraka amin'ilay fon'Andriamanitra
fa jereo anie ty zavatra resana azy tantaraina ao anatin'ity apokalipsy toko fa roa ty ireo olona izay nanao asa tsara ireo dia sady naharitra izy sady nanao ny asa tsara rehetrarehetra nankasitrahana ny asany satria tena tao anatina fitiavana voalohany izy tao anatina fitiavana voalohany nanaovany azany fa rehefa tsy tao anatiny rehefa niova ny fony manomboka tratrany vato manomboka tratrany tsilo hoy izy tsika teo hoe ilay vato dia endrika ilay fanenjehana rehefa tsy maharitra amin'izany tsika tokony andiny tena hoe aiza ho aiza ny fontsika mbola 100% ho an'i Jesosy ve sa manomboka efa misy zavatra omentsika vahana ny vato manko rehefa omentsika vahana dia me mitombo io ny olona santifika mahalala an'izany hoe rehefa apetraka any anaty tany any vato io dia mitombo io dia mivoatra io dia tahak'izay ihany koa io vato raha avelantsika ao inona ilay vato nyresahana teo fatahorana falienjeha tsy zakako misy le teny ihany tsy alevina pasandrana onko alao ihany amin'izao tratra ny vato izy zay dia nanomboka omeny vahana le vato dia lasa nanakandalana azy le vato dia lasa mivily lalana izy ataontsika hoe na dia hoe tsy mivily lalana le fahaverezana azy izy fa efa hoe efa naharay an Jesosy dia efa tsy ao anatin'ilay mandroso tsara tsony izy fa efa ao anatin'ilay fanaka izay tsy homembo aminahitra androany tompo tena te hampirisika atsika ny antony ny avatra izay fampizarantsika dia tsy fampitahorana atsika izany fa fampirisihana atsika ina daliko filazana an'izany filazana amintsika fampatsiahivana atsika hoe itsika izao tsy tongatonga ho azy atao anatin'izao sahan'Andriamanitra izao itsika izao tsy nivonjivonjena fotsiny amin'izao fa manana ny antom-pisitsika isika manana ny antony ny fidianana atsika isika mialohan'ny hieritreretantsika hoe inona ilay antony ny fidianan'Andriamanitra mialohan'ny hieritreretantsika hoe anao inona rehefa novidiana dia toe-posy ny toe-panahintsika aloha zay aloha mila apetrakintsika voalohany tsara hoe ao anatin'ilay fitiavana voalohany aby sa efa faharoa sa fahatelo sa fahaefatra sa fahatelo fa ozy izy ilay apokalipsy teo misy filaharana ozy izy raha tsy mibebaka ianao dia afindrako ny fanaovanjironao hiala eo amin'ny fitoerana izany hoe zany Efesosy raha toka izy ny voalohany izay efa nanao asa tsara navita ny asa tsara rehetrarehetra sady naharitra izy no sady tsy reraka kanefa avy eo izy niempotra avy eo izy tsy mibebaka dia miala eo amin'ilay laharana voalohany izy dia tsy fantatro izay laharana fitiavan'Andriamanitra daholo zany fitiavan'Andriamanitra ny mahatonga an'Andriamanitra manambara an'izany lazao amin'ny anjelin'ny fiangonana ozy izy tantarao anazy tenenao anazy hoe ohatr'izao izy taloha dia ohatr'izao ny toerana misy azy ankehitriny dia mila mibebaka izy mila miverina izy atonga azy ho tafapetraka eo amin'ny fitoerana io dia tahak'izany ihany koa itsika zanak'Andriamanitra amin'ny voalohantsika samy miaina ao anatin'izany daholo rehefa naharay ny fitiavan'Andriamanitra tsika tena velombelona mihitsy any anatin'ny fontsika tsy misy atakaloko anao hoe lalako anao hoe tena maivana tsara na ny anaty any jerenao le rahalahy tena miramirana hitanao misorotra any amin'ny tavany eny mihitsy ny fiadanana mizara fiadanana izy tsy manao an'ilay fombafomba fotsiny fiadanana fa tena sady mitsikitsiky tsara fiadanana misy hery miampita mihitsy any aminao hoe za mihitsy ilay izy fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana raha vao miala ifo io dia hita ety ivelany koa ny ilay izy fiadanana foana rahalahy sava ina vaovao maresaka any lambe fa rehefa ao anatin'ilay hafanana tsara misy zavatra miampita mihitsy zay le hoe tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy fa efa mba nidiriako kely tokoa iny tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy io fa mandeha roa io mandranitra ny tavan-dralahy io na le izy mandranitra mampite
na le izy mandranitra tena saotra rahalahy fa tena manana rahalahy manana anao. Dia anjarantsika no mitandrina ao anatin' izay hoe fanaka manahoantsika. Ny fotsika hoy izy tsika mila averina ao anatin'ilay izy. Fa rehefa ao tsara ny fotsika, mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra. Na mety ny zavatra ataontsika ety ivelany, na tsy mety, tsy afaka manova ny fo zany, fa mirehatra foana. Tsy mety, tsy mety anarina indray mbola androso mbola hitraka ihany lavo tamin'iny. Hoy izy ny teny Davida izay, aza me ary fahavaloko, fa na dia lavo aza mbola hiarina ihany. Satria maninona ilay fo? Ao tsara ilay fo. Fa rehefa tsy ao tsara ny fo, jereo ilay tantara namana boka, nasiana letika tao anaty rano izy. Militaire ery namana boka. Tsy tian'io rano io rano Jordana ve? Any aminay ny rano tena tsara tarehy be sady misy rano mafana, misy rano olon'ny Libanona zany. Dia olon'ny Jordana ve nasana? Tsy malala olona manamboninahitra mba miro tsara e. Nanaiky any farany tao ndray. Jovoka indray manay. Jerena. Kitako mihitsy. Mbola boka hoe. Letitra fandroany. Kita ihany. Letitra fantelo. Jerena le. Letitra fanefa. Dia efa miteny zay ataovy sitrany eo ory namana. Le izy inge tsy nefatra e. Impito. Fa mani akory atao be dia be ohatr'izany le izy. Letitra indray. Mandra-pahatonga ny impito. Androany Jesosy tena resaka amintsika aza moramora kivy zany. Misy fahazaran-dratsy tsy resinao ve? Aza mieritreritra hoe rehefa niletika indray mandeha dia veloa ary fahazaran-dratsy. Ny anarany ary zany efa hoe fahazaran-dratsy. Fa tena misy fisisianao miletika indray mandeha. Mbola latsaka indray. Mbola hiarina ihany. Letika ihany. Miletika foana. Inona le dikan'ilay miletika? Anavao foko foana. Anadio ny tenako foana. Tsy alokaloka amin'izany hoe Jesosy ange efa mifonao antsika sy efa manadio fahotantsika dia tsy letika tsony ahy e. Io madio foana io. Za masakasakareo raha iletikinareo e. Tsy manao an'izany toim-pon'olona babon'i Jesosy. Fa any anatiny ihany misy etaetan'Andriamanitra foana. Any anatiny ihany misy fanirianan'Andriamanitra foana. Na dia tsy miova mihitsy ary ny hira atao isan-kalahady. Mbola matsapatsirony foana izy. Mbola mihetry foana any anatiny ihany. Tsisy mihitsy hoe tsy efa zany le natao tamin'ny hira. Fa le mpitarika koa hoe zany dia tsy hita mihitsy. Tokony mba mianatra hira maromaro ihany zareo fa tena efa tsy te hiletika izy manao any. Androany tompo tena anefo ny fotsika. Efa nanomboka tamin'ny tsara daholo tsika. Mino fa tadiditsika le izy. Mino fa tsarotsika le izy. Dia hoy Jesosy, tsaroko ange le fitiavanao tamin'le enao mbola tanora e. Dia tamin'ny mbola vao converti e, raha azavaina amin'le mondetsika. Tamin'le enao le mbola vao naharay an'i Jesosy, tamin'le enao le mbola vao natsapa amin'ny fitiavana, tamin'le enao vao napakarina, tamin'le enao le vao natsapa hoe tato ny toerana nisy ataloha, ankehitriny vovonjy olona afaka novonjen'i Jesosy tao anatin'izay tena nirehatra ianao. Tena ozy izy ianao hoe tsy saraka aminao tsony Jesosy. Ozy izy ny teninao tamin'izay hoe ianao Jesosy no harenako. Tsy manana harena hafa fa tsy aminao tadidiko izay hoy Jesosy. Dia izao tsarovo koa le izy. So dia efa manomboka Jesosy ka ianao nge harenako fa le zanako koa nge ohatran'izao e. Tena raha ohatra ka tsy tranonao izy ohatra kivikivy misy manao vavaka ohatran'izany rehefa manomboka maninona ny fony. Manomboka lasa n'le zaza ny fony. Dia maniry le vato. Fandroany avy ireny le fitiavana. Dia maninona le vato? Vakiny. Tsy misy marava ny afon'ny fitiavana.
fa naniony maro azy tsy mampaoka azy. Ny fanafodiny zany zavatra resatsika rehetrarehetra zany hoe fanenjehany tsy mazaka fakapanahy tsy mazaka fanenjehany zao sy ny sisa miverena amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raisindray mandeha indray ilay fitiavan'Andriamanitra, ampiorena amin'ilay fitiavan'Andriamanitra indray ny fotsika. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe akory hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia miorina eo ambony vatolampy dia tsisy ho avy-tsona ry zareo rika satria kivy izy fa efa eo ambony vatolampy. Tamin'izay teo ambony fasika natao zareo nahita. Tonga daholo ry rika, tonga daholo ry fahavaratra rehefa manatao dia fofofofo be sisy natao tsy niangana izay, tsisy niangana. Fa zao zay efa ambony vatolampy tsy ho avy-tsona izy. Tsisy an'izany. Ho avy foana izy. Ho avy daholo ny rika, ho avy daholo ny oram-batravatra, ho avy daholo ny tafio-drivotra. Hitsapa hoe ahoana indray zany eo ambony vatolampy zany. Zay koa mba te hijery hoe ohatrany ahoana izy rehefa eo ambony vatolampy. Fa isika ao anatin'izany zavatra mampiorina ny fotsika amin'Andriamanitra, mamerina ny fitiavantsika amin'Andriamanitra, mamerina n'ilay fitiavana voalohany. Fa rehefa faharoa fahatelo faefatra ny fitiavantsika manomboka hentsika daholo izay tonga rehetrarehetra eo. Mafy izy zany, zao izy zany, raha zao no mitohy dia tsy haiko tsony aleoko tsy miteny betsaka satria manomboka efa miova ilay fo. Ho faranantsika ny hafatra dia izay. Hoy izy ilay teny teo hoe ny fiemorana dia mizara roa ilay izy. Na ilay izy ilay resantsika voalohany teo hoe ao anatin'ny gropin'ilay miembotra. Rehefa mbola tsy naray an Jesosy dia mbola ao izay. Ny anankiray ilay gropin'ilay mandroso na man'izay mandroso amin'ny famonjena ny fanahy dia izay efa ao amin'i Jesosy. Isika izay efa ao amin'ny Kristy. Isika izay ao amin'ny Kristy kosa dia tsy mijanona hoe efa ao anaty gropy dia izay. Fa tian'Andriamanitra tsika hatsiaro an'ilay fitiavana izay miraisitsika, hatsiaro an'ilay fitiavana voalohany, ary tsy mijanona amin'ilay fitiavana voalohany fa manao an'ilay asa voalohany. Fa arakaraka ny hanaovantsika izany zavatra rehetrarehetra izany dia mandrositsika, tsy rerakintsika, mazototsika. Fa rehefa hoe vovonjy dia tsisy atao fa dia tsika makonverty dia izay. Tonga daholo ny faharerana, tonga daholo maniry daholo izao rehetrarehetra tsy tokony haniry rehetrarehetra izao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe fanjakan'ny lanitra tahaka ny tany anankiray izay nambolena vary. Fa rehefa natory ilay tompon'ilay vary dia tonga ny fahavalo naninona? Nafafy ny tao daholo izay tsy vary. Dia gaga ianao hoe fa ahoana ary maniry ato daholo ilay tsy vary. Za taloha tena ohatran'izao ny firehetako, ohatran'izao zany fitiavako an'Andriamanitra izao, ohatran'izao rehefa manome. Fa amin'izao ohatran'ny manomboka efa malainday sy ny sisa rehetra. Ny zavatra apetrakintsika voalohany, hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Ny oloko marina velona amin'ny finoana. Avy aiza ny finoana izay akasitrahan'Andriamanitra amintsika? Finoana avy ao amin'ny fo. Io finoana avy ao amin'ny fo io no afaka handresentsika ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa ny saina no mino, iodonantsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsy voatery izany ka. Ilay izy ange tsy ara-nofo be ohatran'izany manomboka mihodina izy io. Ilay izy ange ka tsy voatery hoe ohatran'izany fa ilay izy. Fa ny olona izay mahitsy fo amin'Andriamanitra, ninona hampanaovina azy? Manaiky izy. Miletika foana izy. Miletika foana izy. Mandroso foana izy. Mandroso foana izy. Fa rehefa mijanona dia efa tsy mandroso izay. Ao anatin'ilay resakisika voalohany teo izany ilay hoe natao hoe mandroso dia izay efa vovonjy. Natao hoe miembotra izay mbola tsy vovonjy. Fa ao anatin'ilay vovonjy kosa natao hoe mandroso dia izay me mivoatra tahaka ny fipaok'andro maraina. Fa natao hoe miembotra izay mijanona. Izay mijanona natao hoe miembotra. Ilay izy tsy hoe za nge efa ao anaty gropy vovonjy dia izay dia falifaly dia izay. Mbola miembotra ny anaran'izany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe miazakazaka toy izany ianareo, fa izay miazakazaka araka ny lalàna no manino? No satrohana satro-boninahitra. Misy an'izany ange ty tantara ty raha lasa anabavy.
tsara be le hoe zay efa voavoly sy ny sisa rehetrarehetra fa mbola misy an'izany satro-boninahitra izany koa, mbola misy an'izany fitsarany Kristy zany ihany koa hoe nanahoana ny asa tsara ve izy nandrafitra vato tsara vatsoa efa iantsika ny afatra iny sasa-dia bozaka nataony tao. Androany tompo tena tsy te ame bozaka antsika izy, tsy te ame hazo izy, fa tiantsika ho tena andrafitra vato tsara, tiantsika andray satro-boninahitra, tiantsika ho fanaka omem-boninahitra, tiantsika androso amin'ny fahatsarana mandrakariva. Kaza matoritory miambena mandrakariva. Dao tsangantsika dia hivavaka dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay namanginy ianao tao anatin'izany afatra izany. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.